Balanso Zizi Digary anisan'ny artista malagasy malaza zany nalaza raha tsy diso moa mbola vela moa Digary sa tsy fantatro faly miaravantsika rehetra am'izao andro alahady malomaloka feno alahelo feno ranomaso torotoro ny fo torotoro ny fanahy
rotika ary potika ilay Madagasikara any amin'ny faritra Atsinanana indrindra fa de poatratrika eo anatrehan'ireo le tsaboina ary mipoatratrika ihany koa eo anatrehan'ireo miondrika ambany de ambany zany, eo anatrehan'ireo malagasy ao anatin'izany rivo-doza sy ny zavatra mafy manjoa amin'ny firenena zany ka dia nalavitra ara ny tena araky ny teneniko hoe croiser les pieds sisa satria tsy lava ny tanana ary ny tongotra koa tsy lava ihany koa. Ka de miala elo sy ny toram-pona alefa efa lasan'ny Madagasikara any ny fanafody sy ny zavatra tokony alefa hanampiana an'ireo tsaboina. Tokony ho fantatritsika mpanao kritika ireny fa tsy vitan'ny eto amin'ity fandaharana ity fotsiny ny ataon'ny akama zany na ny tenako, fa misy ny zavatra atao ary isaorako be dia be amin'ireo akama mahafatra-po. Misy manao de tena manao ary misy moa zany figurant fotsiny, mitazana ohatran'ny hoe ao anatin'le structure mienoeno kanefa tena rehefa atao ny fandanjalanjana ny zavatra rehetra atao lasa kivavany fotsiny, fomba malagasy rehetra moa zany ary za tsy hiteny hoe tsy hifanomezana iny fa tokony hisy fivavahana ihany le toe-tsaina sy le fihetsika amin'ny zavatra atao malahelo nefany vitan'ny tora-po fotsiny fa tsy tsisy action manahirana manjary tsy hifankatia raha izao no mitohy satria le zavatra tsy vitany hoe mifankahita de mifandom-bera de miara-misotro de samy mifaly de miresaka amin'ny fahorian'ny malagasy eo fotsiny, fa rehefa tonga ny action dia vitsy de vitsy, tena tsy hafenina fa vitsy ary tsy mamenatra miteny an'izany satria miala tsiny aloha fa tsy nisy satria tena tototry ny pression ihany koa raha zay no tianareo fantatra satria ao no mitante hi-corrompre ny tena zany, ao no mitante, ao no maneho menace sy ny karazany ary plus reny zavatra reny misy zany dia tsy maintsy étoffenao ny dossier eo am-pelantananao ary tsy maintsy fenoinao ary tsy maintsy embêtant satria tsy à l'abri ana zavatra mety hitranga ianao. Ka tsy vitan'ny miresaka eto fotsiny aho ty zavatra ty, normalement tsy anjarako na anjaran'ny akama izany hoe manampy zany satria tsy zay le mission-nay mission-n'ny akama zany dia contre l'injustice, contre ny enrichissement illicite et subi, manao enquête momba ny bia malaky izy, karazana observatoire de la vie politique koa ohatran'izay fa tsy portehana amin'izany atao hoe tokony hanome don na hoe anona fa de noho ny alahelo sy ny fahatsapana fa manana didy eo anatrehan'le firenena dia tsy maintsy manampy, mahatsiaro anao zany redevable amin'le firenena ka ho anareo be kritika ireny nefa tsisy apoka akory marina ny zavatra vita sy ataon'ny akama ary je ne peux pas vous permettre de nous critiquer. Commencez à faire déjà et on verra après. Moi, je défends mon association. Même si peu participent, au moins on participe. Ary tokony ho tonga saina koa ny akama zany amin'ny zavatra atao satria hoe tsy vitan'ny revirevy ty fiainana ity. Rehefa mihaona ny akama manko de tena revy ary tena be revy. Tsy vitan'ny rehefa tonga ny revy de maro ny fahatongavana, rehefa tonga ny adidy vitsy de vitsy ny tena manao ka raha ohatra tsika te handroso milalindalina kokoa de misy fiovana tsy maintsy apetraka maika eo anatrehan'ny akama. Misy karazany roa manko le zavatra mitranga, ao zany le tena manao ary tsy manontany tena akory hoe inona no tokony ataoko, tsy manontany amin'ny birao na ny tenako hoe inona monsieur Fleury no tokony atao, fa rehefa tonga ny appel de tonga de manao.
Ny zavatra marina aloha de ndraindray tara amy décision satria na tsy manao ara le olona, tsy maintsy consulter-nao izy, nahamaly fotsiny ary izy anao hoe tsy olana, okay ohatran'izany, mbola ao ny sasany mbola miady hevitra be amy zavatra amorphe rehetrarehetra sy non constructif rehetra ity ka tena manahirana be. Sarotra zany ny fampitondrana ary matetika le tena tsy manao mihitsy, tsy manao zany no be ady hevitra, fa ny manao matetika dia mahay manetry tena ary mahay manaja tena. Tsy ferana am'zany ny tacle ambadika, tacle à gauche, tacle à droite ao anatin'ny zavatra ataoko kanefany tsy atao mahakivy zany, manasa ny rehetra hoe mba tongava saina, miovaha, mifamindra, ny taona miholehibe, ny adidy miandry betsaka fa tsy vitan'ny resaka na hoe mitoram-po malahelo sy ny karazany intsony ty zavatra ty. De eo mahatonga anahy sarotiny hoe ny tsy hoe sarotiny fa manao toronkevitra hoe ianareo opposition mba aza mba vitan'ny kritika fotsiny. Manana radio firy nareo? Ny radio anareo mianakavy de tena tsisy atao afa-tsy ny kritika sy ny miezaka ny hampidina ny olona eny an-dalambe fotsiny. Zaho zany tena mahita hoe tsy ao anatin'izany siècle zany intsony na izany période zany intsony no tokony zavatra atao, fa farafaharatsiny mba force de proposition ary ny tena marina anie rehefa manolokevitra foana ianao manolokevitra foana ka tsy manaraka le fitondrana, tsika samy malala fa le fitondrana efa hita fa tsy hitako intsony zay hiqualifier anazy. De eo mihitsy tsika zany no tokony mandray adidy hoe lasa force de proposition, de rehefa tsy mandray izy de ho diso kosa ve tsika raha midina an-dalambe ny vahoaka, de ho diso kosa ve tsika raha ohatra ny vahoaka mangataka ny fialan'le fitondrana, tsisy olona ho diso na hanendrika an'izany angambany, fa tsy maintsy misy étape le izy hoe ty ny proposition, ty ny hevitray, ty ny fomba hifanampiana, de inona ny zavatra tokony atao miaraka mba hanavotana an'le vahoaka. Le firenena manko ohatran'ny tsy azon'le fanjakana ary ohatran'ny tsy azon'le opposition ihany koa hoe inona ny dikan'le firenena, un firenena, un pays qui n'a pas de peuple, ce n'est pas un pays. Donc mba hanavotana an'le vahoaka maika dia tsy maintsy misy fiarahana midinika maika ihany koa ao anatin'izay satria tena tsy andohalika intsony aho raha mbary fa efa tena hoe antratra ary manahirana mijery anareo mianakavy hoe variana mifampikritika ohatran'ny foza fotsiny. En fait samy foza daholo na ny eo am-mpitondra na ny mpanohitra, fa variana mifandrangotra, variana ny ady toerana sy ny karazany fotsiny ka hanika le firenena sady tsy mandroso, tsy mijanona au moins mba mijanona sur place, fa le firenena de tena miembotra ary mipotika. Ny ara-boajanahary moa de efa io izy io cyclone, anisan'ny cyclone matanjaka mihitsy, mafy nous Gérald Daouz izy ny fitenenanao zay, maro ny miteny an'izany. Kanefa le cyclone am'le fanimbana ataon'le mpitondra ihany koa. Zao anie le izy azo lazaina hoe mpitondra na ny mitondra fanjakana na ny mpanao politika ao anatin'le firenena. Samy mpitondra daholo reo satria ny raisonnement final andreo raha ohatra hoe tena hoe politika ho an'ny firenena no resahana ka hampandroso dia ny intérêt général foana, zany hoe intérêt an'ny vahoaka. Kanefany tsy zay le zavatra mandeha, tsy zay le zavatra miseho. Le fitondrana manao fihetsiketsehana amin'ny fanampiana vonjy tavanandro hoy ny malagasy. Ny mpanohatra maika hiaka fitondrana de ny zavatra mamaiky azy de manao culte de personnalité, manam-pahaizana, mianatra tarehy, mianatra zao. Lasa zany ndray manko zao no mandeha zany hoe misy olona zany manam-pahaizana kay izy zany fa mode discret fotsiny hatram'izay. Nefa le pont toa ohatran'ny lasa lapon mifangaro le izy aveo, de ohatran'ny gaga ihany ianao hoe ahoana ary ny fandehan'izany de
Lasa ny ray samy manao culte de personnalité ninonina moa zany lazaina aloha zany de zao hoe ny hita ny olona miseho sy mipotrapotra eny amin'ny tanàna amin'ny politika eny de Andriamatoa Ravalomanana sy Andry Rajoelina sy Andry Rajoelina. Ny tiako tenenina am'zany de zao hoe tsy afaka mihitsy zany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana raha tena mieritreritra an'izany atao hoe firenena tsy tokony hifampiresaka. Tsy maintsy mifampiresaka satria samy manana ny hoentina eo amin'ny firenena nareo mitalahy mianaka. Samy manana ny hoentina. Ngamba ny mazava be zany teneniko zany hoe samy manana ny hoentina, tsisy fanaratsiana zany, tsisy vandy zany ry tiana randria. Fa raha te havandy ianao de mavandivandisa eo. Samy manana ny hoentina. Ao anatin'izany ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina, izy teo Ratsirahonana, Lala Norbert, ny fiangonana. Araky ny teneniko zany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina, rehefa tena ho kenda ve ianao zay vao hampiantso ny hery velona ao amin'ny firenena? Sao de ho tratran'ny tamin'ny andron'ny ireo tompoky lahy teo aloha hoe tam'izay taitra, tsy taitra ianao. Fa rehefa mahay rery eo ve ianao zay vao hiantso ny malagasy hoe avia ampio normal be kosa le mpanohitra am'izay fotoan'izay raha ohatra izy tsy tonga na manao antso ary ianao. Ka tokony ho jerena aingana zay. Moa zany tsy te handatsy eto hoe mampalahelo le malagasy ao anatin'le rivo-doza, potika any ery, potika an'izao. Solution ny entiko zay amin'ny alalan'ny fifandraisana, fampivondronana ny hery tiako tenenina am'zany, ny fanakambanana ny hery, ny tanjaka sy ny fahaizan'ny tsirairay. Fa raha ny avy amiko manokana de misy politika anankiray tena tsara ary tena napetraka tatria andafy tao anatin'izany atao hoe crise sévère izany. Ny quoi qu'il en coûte zany. Hoe ninona vidiny eo zany. Zay ny dikan'izany raha amin'ny teny malagasy. Maromaro nareo nisy 3-4 zany nanao proposition hoe mena tafo fanitso, mena fantsika, mena hazo. Bref anamboarany trano zany le vahoaka. Zao le izy ry zalahy mandinihy ihany rehefa manao proposition. Tsy voatery malagasy amin'Arivony no manana trano. Ary ny ankabeazan'ireo le malagasy trahaboana ireo dia manofa trano avokoa. Zany hoe ny tiako tenenina de zao, ilay malagasy no tena mahalala ny tena besoin. Ary matetika izy ireny vao mainka ianao mampiditra azy ao anatin'ny fahoriana rehefa manampy azy satria tonga ny taolina, tonga ny hazo, tonga ny fantsika, tonga ny fanitso moa zany ny taolina. Mbola tsy maintsy anakarama olona izy hanao an'iny indraindray matetika e. De tsy vita le tranon'le olona. Izy malagasy trahaboana ihany no tena mahalala ny zavatra mamay azy sy ny priorité ao anatin'ny fiainana. Amiko raha hoe zavatra ohatran'io ny tsosan'ny fanjakana, na amina million de dollars ary, centaines, 200 millions de dollars, ka ahafahan'ny malagasy mandray isan-tokantrano. Taty raha ty amin'ny firenena mandroso e. Nisy zany chèque énergie zany hoe 100 euros. Nisy zany hoe fanomezana vola fotsiny zao tonga de vola nomen'ny fanjakana. Tany mandroso nefa zany. Misy mipetraka amin'ny villa, misy mipetraka amin'ny appartement. Tonga de vola nomen'ny fanjakana hoe ity izy. Jusqu'amin'ny seuil anankiray hoe asa izay 2000 firy angambany izy zay, tsy tadidiko. Ny tena moa tsy mibénéficie an'le izy. Satria le izy natokana ho an'ny olona hoe manomboka karama ambany midina eto tsy nahazo an'izany ny tena. Fa na aiza na hatrany azo ianarana tsara mihitsy le izy hoe Andry Rajoelina tena mba miangavy anao. Arao-maso tsara mihitsy satria misy olona tsy maintsy hanao tataka eo. Ajanony le fanomezana vary aloha
sy laoka isakafanan'ny olona ny atoandro sy ny alina, ny fanafody, iny tsy maintsy atao kosa iny. Fa isa-tokantrano dia tokony omenao 1 million ariary farafahakeliny ahafahan'ireo tokantrano ireo miavotra. Mino ary tena mino tanteraka mihitsy mino tanteraka mihitsy efa miverina mikotrana zao rivo sorda fa tanao fa lasa nenatavy vao zay koa ny le probleman'le hivera ty andafy lasa me mahazo aina ianao rehefa le tonga le izy satria le sakafo hoanina riche en calories daholo dia lasa io lasa matavy. Normalement le olona raha miantso vao tavo na lokosa satria matavy loatra kosa izy raha manaiky an'izany. Misy zavatra ohatran'ny teny hoe ekeny tant que mbola tsy manompa le izy tsy olana ao fa ao eo indraindray misy manompa. Soatranao Andriamatoa Rivo Sorda. Ka za zany tena miangavy any Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy tsy olana rangahy. Tairo zany re. Meo 1 million ariary. Misy olona indray manko tonga dia miteny hoe raha vao manao an'izany izy tonga dia lany amin'ny 2023. Ce n'est pas du tout mon problème, les gars. Efa nitenenareo hoe tsy intéressé amin'izany ny miintéressé anahy dia ny tombontsoa an'ny vahoaka. Teneninareo hoe aza mena hevitra intsony rangahy le Andry Rajoelina fa tena ianao anie Monsieur Fleury ohatra manome bala hitifirana ny tena. Fa bala hitifirana ny tenako ahoana? Niahy le vahoaka ny sosiako. Dia miteninareo hoe raha vao ataony izany dia tonga dia lany izy amin'ny 2023. Ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème c'est maintenant. Jaly le vahoaka, noana ny vahoaka, moramora ve zany hoe manomboka milahady zay tsy manana hoanina. Ka au moins ianao zay anie le problemanareo ry tahirin'inona. Kritika fotsiny no ataonareo fa tsisy hevitra amenareo. Dia vao manome hevitra anareo dia ny 1 million ariary ve dia tsy lany mibaka terevy. Hitanao amin'izany fa na ny hevitra ao raha dia manambany olona. Ianao ve dia mieritreritra fa mibaka arte zany dia tena hoe bako ny mentalité, basiko ny mentalité. Ianao manoratra an'io zany tokony omena hatramin'izao circonstance zao Andriamatoa Tahiry. Fanambaniana olona anie zao ataonao zao. Dia ianao ve dia samy miteny fa tsy mirevy ianao ry Tahiry. Fa saingy hoe ianao zany mety hoe miadakadana any amin'ny sisiny any, any amin'ny misy anao any dia manana megaky manana crédit kely ianao dia manoratra sahanao manoratra hoe 1 million ariary ve dia tsy lany mibaka arte irevena. Ka raha izay raha no tiany hanaovana azy, inona ny azonao atao? Au moins izy mba mirevy. Afaka mirevy mitovy amin'olona izy dia izany ny alahelo ve? Mba mahay izay ihany no tenitra izany fa mba ohatran'ny raha izany amin'ny plasinao menatra tena marina, menatra satria le baka arte zany aminao dia tena hoe ambany. Za miteny aminao betsaka ny zanaky ny baka arte tafita. Betsaka. Raha ny zanaky ny baka arte zao teneniko anao misy any New York manana doktora. Tsy tenenao hoe iza. Aza dia manambanimbany olona ohatran'izany fa tsy mety zany. Tsy raha miadana kely dia miseho sary eo ianao dia misolitilitika eo ianao dia ambaninao hoe baka arte. Izay le tsy mampandroso an'ilay malagasy. Tsy manana hevitra izy hicontrena an'le hevitra ao fa dia io contreny fotsiny io. Efa ampianarina foana zany hoe rehefa micontre hevitra olona anankiray dia manome tolo-kevitra aorianan'io. Fa saingy izao tonga eto fotsiny zalahy zany dia hipala an'le hevitra satria ils viennent là pour salir. Tout simplement. Or le zavatra efa national, le efa zavatra ambony be dia ao anatin'le fahoriana manjoan'le malagasy dia misy olona tanora izy io fahitako azy io dia 1 million ariary ve dia tsy lany mibaka arte amin'ireny fotsiny. Izany hoe zany teny zany anie tena manao tena fanambaniana mihitsy hoe dia za baka arte revy. Dia tsy tsapan'le bandy akory hoe tena non. Atao via mobile money ilay vola dia tsy atao espèce intsony. Maro zany zao ny prima donna. Normal raha tony olona tony mipetraka any Danemark malala hoe zao no tokony atao. Dia hitan'ny prima donna 1000 € que le hevitra hoe
miangavy an'le compagnie manao an'le mobile money mba tsy haka an'le frais satria misy frais alain-drahalahy zay lafo be. Ein, zay le angatahana amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe ndao rangahy raha zany ny itrosan'ny malagasy hoe 200 millions de dollars, 300 millions de dollars azahoan'le malagasy miatrika ny fiainany directement. Raha sanatria moa zany marina ny tenin'le boy kely teo hoe lany am'revony izy de au moins le fanjakana nanao. Zany teny anareo fa possible am'reo olon'reo mahazo an'iny 1 million ariary iny na 2 millions ariary, mety possible izy manao fitadiavana vola maiky. Hainy malagasy tsara mihitsy manao mofo, manao lasopy, manao an'zao, mitsotra moramora izy kanefany au moins misy vola miditra isan'andro. Izy hamonjy tsy tante, de iny mahatonga an'izy io tsy mamenatra ny tenin'le boy kely e. Izy any tsy tante misy 1 million ariary de mba maka kely 200 000 hoe eo rangahy mba asio vodka kely e. Anao ozy arifedy hoe asio vodka kely président ozy izy. Vodka de asiana citron, de asiana tonique, de asiana concombre, de fa vita. Aleo inona makarary ny fonao hoe mirevy le olona? Mba mahita masoandro kely izy ao anatin'ny fiainany maizina be iny. Tako zany tamin'ny andron'Andriamatoa Philibert Tsiranana. Matsapa Andriamatoa Philibert Tsiranana fa ilain'le malagasy, ilain'le vahoaka le mirevy. De nicréena daholo ity fetifety rehetra ity, podium, fetin'ny 26 juin, afomanga sy ny karazany. Ilaina, tena ilaina mihitsiny hoe vahoaka mirevy zany. Tsy afaka malala miasa raha tsy mahay mirevy. Adio zay. Mandeha compétition, manao fanatanjahantena le vahoaka raha professionnel izy mahazo karama, tsy afaka ny andeha handray karama raha tsy manao ezaka. Tsy afaky ny financer andrevinao anao raha tsy miasa. Zany hoe anao ihany zany micréer an'le besoin-nao, de anao ihany koa micréer an'le ressources financières. Fa am'ty indray mitoraka ty tena kely. Moramora ve zany mba azonareo an-tsaina ve zany hoe nen'le rangahy anankiray zay pataloha jean fohy kely no zakany tao an-trano sy ny akanjo amboniny. Tsisy soloina le olona. Mahazo vola ve izy aveo ataony hanadinoana kely ny fahoriana mahazo azy de maka 100 000 izy ao anatin'le revy. De marary am'zany ny fonao. Mijaly le malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina. Fangaro foana koa le anarany. Efa tsy haiko zany na lapsus révélateur na inona aloha ny filazanareo azy fa efa le Rajaonarimampianina foana no ao anatin'ny vavaka. Jereo le vahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena marina e. Mino aho ary tena d'accord aho hoe ny tenako manokana moa zany tsy afaka miangaze ny hafa hoe tonga de vola nomenao taka ny tamin'izany andro nataon'ny ramatoa Ntiana, tonga de hoe ity ny vola rangahy. De zay anaovany azy ihany izy no mahafaly, izy no mahalala sy ny hoe mahadia volana ny sainy sy ny taranany. Efa tsy miresaka intsony aho zany am'le hoe voadona mafy ny atsy, voadona mafy ny aroa fa tonga de solution nentina ary maika mise en place zany tsisy dikan'izany. Afaka mitrosa amin'ny CNAPS, afaka mitrosa amindreo société d'état reo, zay misy vola amin'ny assurance, ny fanjakana am'zany. Manao appel zany e. Débloquer jusqu'hatrany amin'ny 100 milliards, 150 milliards. Raha misy koa aloha ny vola, mety miteniteny foana koa par rapport am'zay satria mety efa lany koa ny paisakady. Ndao ary vita iny ny resaka cyclone, manao proposition tsika. Hiresaka momba ny scandale tato ato tsika avy eo ary resaka farany, resaka cocaïne sy ny menasy azo vao maraina io. Ndao ary
Ataontsika hientsika ampelantanan'Andriamanitra foana ny zavatra ataontsika. Satria raha tsy eo izy mety tsy hisy ihany koa ny courage manao izao zavatra zao. Hoe marina aloha ny tenin'ny hitanao Andriamatonga Andry Rajoelina latiny olona zany a de miteny hoe kely ny finoako izy satria ianao mandraitra atody hono ry Andry Rajoelina. Raha olona mandraitra atody zany aloha tsy tokony kadiaka ny tômôbiliny fa 2 minutes. $109,000 anie ny vidin'le kadiaka e. Fa le kadiaka farany eo kosa aloha tena enjana fa raha mba avoakan'i Andry Rajoelina ny volako dia hividy an'io aho. $109,000 ny vidiny a. Fa enjana le an'i Andry Rajoelina iny ohatrany tsisy dikany iny mihoatra amin'izy. Amin'izay fotoan'izay ianao raha manavotra an'le malagasy jusqu'à 10 000, menao 2 millions ariary izy a, na hividy kadiaka folo ary ianao tsy raharaha amin'ny malagasy. Tamin'izany tamin'ny andron'ny Tsirana ny politika ny kibo. Na mividy an'le décapotable lafo iny ary Andriamatoa Tsiranana tamin'izany tsy nampaninona ny malagasy, tsisy nieritreritry ny hamono azy akory. Fa nareo zao kadiakana $109,000. Mbola tsy tômôbila anie zany. Misy an'le Maybach 4x4 iny zao mivoaka. Maybach Mercedes zany. 4x4 enjana zany. Misy an'le Bentley mivoaka farany iny 4x4 koa enjana zany. Zany rehefa mba manam-bola zany mba misy goût fa tsy hoe sa tsy miteny hoe ratsy le kadiaka, za koa tsy miteny hoe tsy goût le kadiaka. Zay dao. Traiky ny fiainanao sinay tezay mbany tso saikala sakatana teny famozam-boa tsy ay pitsony izay natao sofato ianao manarina napitraky namonjy ny fanahy nosetraky ninao le veritato anatiko izay nandratra ny foko manana tokofa manana iovany fiainako tompo tao aminao sinane inaonana jaiana siutuzamuni fiainako ratustamina manana tupofa manana nyuvani fiainako tupo tawamina sinane ninaona jayana siutuzamuni fiainako ratustamina Efare aqui shaina sinai design bansu sakala sakatala tini famuzamua sia itu design natao Sufatu yanona marina napicha namuzi nifana usija
Hatustavana See what to is only feeling cool Hatustavani Ia, iresakintsika momba ny skandala maromaro tato ato zay. Atao amin'le anona ny tondratsika azy satria maro nareo zany manontany ahy hoe ary isaorana aloha zany nareo mandefa ary isaorana nareo mandefa aty amiko hoe ty misy skandala zao, ty misy polémika zao, ty misy an'izao an. Zao ny zavatra lazaiko atsika. De nareo moa tapenako le mason'le olona sy ny karazany. Zao an, tant que mbola hoe présumé innocent le olona zany an, dia amin'ny zavatra ohatran'ireny dia fomba fanao journalistiquement parlant. Fa matoa zany miseho ny sarin'le olona dia efa misy forte suspicion zany eritreretin'le mpanao gazety hoe azo raisina sy par rapport ny dossier ao am-pelantanany dia azo atao zany ny mamoaka an'ireny zavatra ireny. Fa tsy maintsy misy foana zany procédure izay tsy maintsy apetraka ao mba ahafahan'le postanao na le tenanao hanana crédibilité amin'ny zavatra atao. La notoriété se gagne par la crédibilité et la qualité du travail et leurs conséquences positives pour l'intérêt général après. Zay mahatonga ny olona matetika hoe raha vao ianona manao an'le publication na ianona dia efa tonga dia efa mipetraka ny doty ary mipetraka ny tsy fatokisana isan-karazany. Ianao manko rehefa manao zavatra zany mila cohérent ary mila linéaire ary mila mahay manitsy koa très rapidement hoe diso le zavatra de me reconnaître publiquement satria vous n'êtes pas du genre hoe infaillible ety ambonin'ny tany. Zay no nahatonga anahako voatery nanao publication rehefa le tamin'le resaka le madame Boutabe iny amin'ny polémika sy ny scandale momba azy satria nisy ny reprendre le postako. De voatery aho nanoratra hoe ny publication tompoko dia manana caractère renseignement fa tsy information. Dikan'izany ianao raha tsy manana an'le qualité professionnelle na le hoe le professionnalisme dans le métier, satria ny zavatra tokony ataonao voalohany indrindra dia manao recoupement au moins minimum 3 niveaux de recoupement. Ary rehefa s'avérer concluant daholo sy convergent dans un sens ireo critères de recoupement reo, zay ianao vao afaka miditra sy mitonantonana manao zavatra. Encore nefany des fois, pour le cas de Madagascar exceptionnellement, noho ny corruption sy ny zavatra tsindrotsindro mifampitazona dossier à gauche, mifampitazona dossier à droite, de miova eny am-panidinana ny zavatra mitranga. Ato anatin'ity le resaka cocaïne ity zao zany de ho hitantsika eo. Alefa expertise any Maurice le izy, lafarinina nalefa an-dralahy, normal be le expertise, raha lafarinina miverina avy any fa tsy lazain'ny Mauricianina hoe drogue. Nefa ny expert malagasy nanao an'le contrôle an'le izy, le expertise-n'izy, drogue, dur.
Zany hoe te hiteny zany le olona nanao intervention tamin'izany hoe dondrona le expert malagasy. Nefa zavatra hafa nalefan-dralahy iny moa zany zany. Ka mipoitra tokoa le izy ary avy eo kanjy le madama mbola tsy convoqué akory tany amin'ny brigade criminelle satria mbola tsy tonga tany an-tanany, normal be. Asa amin'ny latsinainy na talata, mety ho voarainy ny convocation-ny, de efa taona nilitsao any tsaoka izy, taony tonga de mipala, de nipitsin'iny amin'ny moaly zany, de gaga be indray ianao mahita zany, ny olona moa notaraina hoe fa ahoana mihitsy ty olona ty e, vao malimoaly io olona io mipalany de zao indray izy miaro an'le olona. De fantatrao zany ny zavatra mitranga any ambadika any hoe misy tsy milamina zany, ary eo no mahatonga anahy gaga hoe avoka ve no miteniteny foana ohatran'izany, satria idirako le izy rehefa avy eo misy zavatra zay no mahatonga anahy miteny hoe misy zavatra manahirana ary misy zavatra tsy milamina le hoe marina zany gros garçon, aniza le sambo de aniza le siramamy, marina mihitsy ny gros garçon. Zany hoe ianao tsy afaka manoratra an'izany hoe gros garçon fa mahazo menace eo koa ianao fa de efa miteny zay a. Sao mikevokevoka manoratra eo fa mihina mitady kiraronao anao fa de efa miteny. Nahazo amarain'izay ary efa tsy hita zay nanaovana azy fa bon rehefa avy eo tsika miresaka an'io gros garçon. Izao le resaka enregistrement, samy malala tsika, tsy afaka manonona anarana satria voalaza ny lalàna tsara mihitsy a. Allô vakiko a. La correspondance est un échange oral ou écrit entre plusieurs personnes. Elle est par considérée juridiquement comme étant de nature privée, de sorte qu'il est en principe interdit de la rendre publique, de sorte qu'il est en principe interdit de la rendre publique. Le code pénal réprime le fait commis de mauvaise foi. Les sanctions sont au maximum d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En outre, le législateur a instauré un délit spécial de violation du secret des correspondances s'agissant des personnes dépositaires de l'autorité publique, des personnes chargées d'une mission de service public, des personnes agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction ou mission. D'accord? Tous mais encore, moi aussi je l'ai dit. Je me suis posé la question, mais encore. Hein? Ianao a rehefa mahazo enregistrement ohatran'ireny de raha professionnel anao amin'ny asa ataonao ary tena hoe mahay ianao de tonga anao de voalohany indrindra tonga de hoe conversation privée ty. Tsy afaka diffuser an'ity satria lasa statué hoe receleur a. Zany hoe manao ity enregistrement ty ve afaka manaprofo za hidiffuser an'iny zay statuako anatin'le principe juridique lasa receleur ana correspondance na échange téléphonique privé. Afaka manaprofo ve za hoe consentant, zany hoe mifanaiky le olona mifampiantso fa
enregistrena le resaka. Raha tsy afaka manapirofo an'izay ary tsy manana pirofo an'izay, de je m'interdis automatiquement quoi qu'il en soit. Na inona ny teneur na inona ny teneur ao anatin'io resaka io, na minohira na midementira na hoe zavatra scandale national, je ne peux pas en aucun droit, au risque de subir la loi plus tard, de tsy afaka divulguer na midiffuser an'iny enregistrement iny. Satria ninona lazainao Fleury Rakotomalala na zay olona midiffuser manao recel na enregistrement déjà non consentant et non authentifié. C'est grave, hein? Non consentant et non authentifié, satria après raha sanatria le olona miteny, ndray amin'ireo olona fotsiny no miteny, ary isaorana amin'ny madame le bota be iny moa zany, teny izy hoe montage io. Zay aloha ny henoko hatreto. Dia afaka misapotona aminao ny iray na izy roa tratran'le diffusion, ao anatin'le enregistrement, midiffusenao na midivulguenao, de fototrany aminao amin'izay fotoan'izay ny lalàna, satria mazava be ao anatrehan'ny lalàna fa manana intérêt ianao malveillant, caché, et même l'intention de nuire, ce qui est grave par rapport aux yeux de la loi. Intention de nuire. Tsisy olona hoe misy resaka bozim-ba de andeha ho publieko fotsiny eo raha tsy fantatro ny intérêt-ko anatin'izay. Fa moi je me suis dit, maty amin'ity alabainy. Il suffit fotsiny l'un ou l'autre disent hoe tsy za io, montage io. Toria le olona avy eo, bory, 1 an, 45 000 euros. Satria recel. Io zany mampanontany tena hoe misaina ve le olona sa tsy misaina? Ny aty amin'ny tany mandroso tena miteny mihitsy hoe formellement interdit. Source, le Gavox. Maître Anthony no manazava azy eto. Maître Anthony, il fait plus de 3000 articles juridiques. Il m'a laissé son numéro, je l'ai appelé. Il m'a bien expliqué que tant que vous ne puissiez pas démontrer que l'échange en question est authentique, tant que vous ne puissiez pas démontrer qu'il y avait un consentement, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer parce que le tribunal, l'équipe adverse va demander authentifier war. Ça coûte très très cher. Moi j'ai essayé, j'ai écouté, j'ai entendu quelques lacunes fondamentales dans l'échange téléphonique en question. L'autre a été fait le mois d'octobre. Pourquoi le mois de février? Le mois de février vont vous. Et le second a été fait bien avant, peu après de 2021 zany hein. Pourquoi mois de février nivoaka? Rehefa avy nisambotra an'ireto mpanao volamena sy nanao nitante ny démantelé ny mpanao volamena ity tompona ndraiky PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique. Attention, c'est pas n'importe qui eto no resaka. Personne dépositaire de l'autorité publique. Tsy andarana olona aty amin'ny sisiny aty zany no midémontrer na mandefa midiffuser zavatra. Je ne vais pas dire hoe satria za tsy afaka manaprofo hoe marina le zavatra ary tsy afaka manaprofo koa hoe lainga le zavatra. Fa ny
rapport technique tonga eo ampelantanako d'après les dires des uns et des autres. Et surtout la concernée qui a dit ouais, montage iny. Attention, ça va se retourner contre pas mal de gens. T'as vu anao hiteny hoe injustice ohatran'izany. Oui, marina ny anao madame Juliette Kemba, hita tamin'ny caméra de surveillance hoy izy nangalatra. Nitory zay niaraka amin'ny horonan-tsary fa nilaviny a olona mitovy izy niala mainy zay. Voilà. Tsy hoe raha manana film ianao enregistrenao le olona. Ça a été extorqué de manière illégale. C'est-à-dire il y a un vice de fond qui amène vers un vice de procédure. Parce que vous avez extorqué l'enregistrement de manière illégale, sans l'avis, sans le consentement de l'autre. Madio ozy izy, miala maina ozy izy, io tenenin'ny madame Juliette Kemba io. Vous avez, non, Fleury, tu ne peux pas faire ça. D'autant plus, je ne serai pas logique avec moi-même. Za contre ny fanondranana volamena, io misy olona misambotra mpanondrana volamena. Raha olona misaina sy mandinika dia zao hoe tena mety victime na harcèlement le olona ity a. Hitanareo fa na manonona ny anaran'le olona raha tsy azoko atao akory eto. Satria personne dépositaire de l'autorité publique. Fa matoa ohatra mahasahy manonona ny anaran'ny Andry Rajoelina dia mila kajy mihitsy ary na ny teny ho tenenina raha dia tena mifanaraka amin'ny lalàna tanteraka hoe Andriamatoa Andry Rajoelina mba miangavy anao zay tompoko asory ireto olona eto, asory ireto olona eto, fa raha sanatria tsy manao ianao dia mieritreritra ny opinion, mieritreritra avoaka malagasy fa mety io. Tanareo zay conditionnel de rigueur, toute une série de conditionnalité zay. Zay natokana ny teny hoe ny zavatra nytenen'ny Mahery-Lanto tompoko zay tsy Mahery-Lanto tsy mifankahazo, azonareo antanina an'izany izy. Fa ianao tsy maintsy impartial, tsy maintsy réaliste ary tsy maintsy mijuger de manière scientifique ao anatin'ny zavatra anankiray fa tsy manao harcèlement ana olona na dia olona tsy tianao ara le olona. Vous devez rester positif dans tout ce que vous faites. Mais on ne met pas le focus au point d'harceler les gens. Ça peut être traduit d'harcèlement aussi. Antanio Mahery-Lanto hoe tsy mifankahazo mihitsy zareo lahy. Misy ny tena natezatrako tamin'ny Mahery-Lanto dia izy nanohana ny Andry Rajoelina satria zay tena nalahelo tamin'ny papany Samborina tao amin'ny Carleton. Zay ny tsy hifankazahoana sy Mahery-Lanto fa tsy hoe miady akory zay amin'lalahy. Tsy miady zay. Fa raha nahitanareo à un moment misy menace mihitsy avoakako ny dossier anao sy ny karazana avao io a. Fa ny zavatra natao amin'ny Mahery-Lanto reny tsy maty-gady reny parce que les conditionnels ont été vraiment traduits. Ianao nefany misy olona tonga dia mandefa an'le enregistrement dia tonga dia sûr. Tonga le olona avy eo manao démenti, misapotona izy, ianao mibory avy eo. Tsy afaka hiditra amin'izany a. Tsy afaka niditra amin'izany a. Na miteny amiko ary nareo fa maninona tsy ataonao le izy monsieur Fleury nefa ny ihany namanao dia aleo ataony a. Aleo ataony fa tapaizany ireny a. Misy tsisy olona ambonin'ny lalàna zany aty a Frantsa. Tena miala tsiny aminao hoe ataonao le izy dia apprécienao zany hoe io ataovy. Non. Mazava tsara mihitsy ozy mety Anthony. Ça pourrait vous mener droit en prison. Surtout personne dépositaire, DAP ozy, PDAP ozy izy ny fiantsoana azy zay ho an'ny olona mahay lalàna. Personne dépositaire de l'autorité publique. Efa nanazava momba an'io il y a quelques jours fa io le izy io. Zay tompoko no mampatonga anahy tsy manao na akory midiffuser amin'ireny enregistrement ireny satria azo antsoina hoe recel zany
je n'ai pas les moyens de démontrer que ça a été un enregistrement avec le consentement des deux personnes. Sinon, l'autre personne incriminée, je n'ai pas les moyens d'expertiser parce que ça coûte très cher d'authentifier l'enregistrement en question, sinon les enregistrements en question. Voilà pourquoi, pour conclure, je ne pouvais pas, et mieux, je m'interdisais de diffuser parce que ça peut être appelé et traité de recel d'enregistrement non consentant et non authentifié. C'est pénal. Tena trango. Anjaratsika no mijery ny contexte e. Anjaratsika no mandinika hoe ary matoa Andry Rajoelina tsy miteny an'io ka io. Dia misy antony ao. Matoa ny opposition sasany takany ohatra hoe Ravalomanana zao. Za aloha mbola tsy nenan'ny Ravalomanana ny teny na ery Rajoelina Romampianina. Satria le crédibilité amin'ny mampanao politika anao mihitsy avy eo no potika hoe tena tafiditra tao anatin'ny kizo. Oui, satria ianao zany tsy maintsy misarme amina, vous devez vous armer de toute une batterie de protection, de procédures fondamentales. La première, est-ce que ça a été consentant? La seconde, est-ce que vous aviez les preuves par authentification que l'enregistrement en question est authentique? Tant que vous ne les ayez pas, vous n'avez pas le droit de diffuser, encore moins de receler ce genre de truc, ce genre d'enregistrement. Kalef tavozavozana ohatran'izay no manimba zavatra olona efa azo tsara ao anatin'ny laingony. Dia misy olona impétueux, imprudent, sy milay. Zay manko ilay izy hoe za milay, za mahery, za zao. Dia avoaka. Nga izy ity vitan'ny oeraoera ny zavatra e. Avy eo anao misapotona aminao ny izy teo ny olona nanao an'izany dia taraiky ianao. Bon, iresaka le cocaïne tsika avy eo fa aloha hisainto kely aloha fa tsy afenina fa reradreraka ihany reradreraka satria tena be asa tamin'ity herinandro ity raha hoe oui, amaly an'ity le Carmen Jody hovaliko ianao rehefa avy eo amin'ny fomba ahoana nazahoany le olona ny numéroako. Fa tsy sarotra zany satria na ny numéroako ary ny affiché amin'ny Facebook e. Ndao. Setaolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory irefatorana zay mbola manevitra anay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay vonjereryray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny
volana Esuri irafaturana Zay mbola manefitra anay iray ambina C'est un zoom. C'est un télescope. C'est le monoculaire Starscope. Eny ary a, hiditra amin'ity resaka cocaïne ity tsika. Zao aloha ilaina le fanazavana. Marina reny nanontany hoe ahoana fomba nazahoany ny telefoninao. Telefoniko aloha dia ao amin'ny Facebook ary amin'ny arivony manana ny telefoniko. Raha izay. Faharoa
À peu près nanomboka tany amin'ny volana novambra no nitrandraka amin'ity resaka ferana cocaïne ity. Niandry. Tsy maintsy manontany ianao à gauche, tsy maintsy manontany ianao à droite. Misy ray aman-dreny zay miteny hoe voron'olon-tsokoina avy eo mikorontanina hozy izy. Ka hiakatrakatra amin'ny sehatra ambonimbony manko izy ity. Ny antony de tsotra fotsiny hoe fa manomboka mitambatra ny pirofo eo am-pelatranana ary fantatra hoe iza exactement no nanao intervention tany amin'ny volana février tany. Hitanareo zao ty misy gazety tao Madagasikara nanonona ny anaran'le olona. Karana izy io mba tsy ho anaovako recel na information non fondée de tsy azoko atao ny manonona ny anaran'le olona. Fa azonareo jerena ny référence-ny la Gazette de la Grande Île izay nirepreny avy an'ity hoe titre hoe corruption à Madagascar le 3 février 2021. De misy anaran'olona voatonona ao zay tsy azoko atao satria jusqu'à la preuve du contraire tsy maintsy mipetraka foana voatonona ato mihitsy anarana société angavanareo zany hijery hoe 3 février 2021. Ary fantatro ty olona ity zany dia voasambotra ny maraina de tonga dia lasa tsy efa fa nisy olona tsy Andry Rajoelina akory aloha za tsy Andry Rajoelina akory fa olona akaiky ny Andry Rajoelina no nanao intervention namoaka an'ity karana ity. Les langues commencent à se délier. Il fallait être patient et creuser petit à petit. C'est comme si vous êtes en train de creuser un tunnel pour y installer un métro. C'est un travail délicat et menaçant. Fantatra amin'izao fotoana hoe izy io lehilahy io, izy io olona io nanao ny intervention. Namoaka an'io karana io. Rehefa mipubliaka ity zavatra ity de donc nefany fantatro tsara ary tena fantatro fa manana ny numéroako io olona nanao intervention io. Tsy tenenareo ny antony satria vao miteny ny tohiny de tonga de identifier le olona dia mety hanahirana ny sécuritéako ihany koa ankoatran'ny menace efa nahazo ahy io, hazavaiko manko le izy avy eo. Donc tsy sarotra aminjareo zany nahazo numéroako ary sûr et certain fa avy any Madagasikara le appel satria ity karana samy mahalalatsika hoe ahoana ny intonation ny karana na ny accent ny karana rehefa miteny frantsay ary ny gravy dia maheno ianao karana hafa na olona hafa teny anglisy zay fantatro zao koa fa accent tsy teny hoe accent na olona tena hoe
tena hoe d'origine britannique na américaine, fa accent endémique zany, si l'on peut dire. De fantatra hoe mety indien na sri lankais na pakistanais. Fa tia olona niantso anahy de niteny frantsay, de zao no nataony hoe: «Vous pouvez pas arrêter ça, parce que vu votre publication, vous allez en parler. Qu'est-ce que vous avez comme dossier avec vous? On peut en parler», il a bien dit. «Autrement, ce ne sera pas difficile pour nous de vous trouver. On sait que vous êtes en France. Pensez à votre sécurité». À peu près autant c'est ça, avec des accents français un peu maladroits, quoi. Tsy namaly mihitsy aho, fa ny nataoko hoe j'ai bien reçu, j'ai bien noté, j'ai bien enregistré. Teny navaliko. Pensez à tout ce que je viens de vous dire aussi sérieusement. Au revoir. De nirakoroseko de nipublieko iny. Dikany de zao. Matoa anasa namoaka an'ilay izy nipublieko hoe je viens de recevoir une grosse menace. Raha ohatra ianao tena nanao an'izany atao hoe formation ana investigateur zany de napetraka tao anatin'ny lohanao mihitsy hoe rehefa reto zavatra reto no mitranga, dites-vous bien que vous êtes proche de la vérité. Vous êtes proche du but que vous vous êtes fixé. Voilà pourquoi je ne vais pas lâcher, je vais tout déballer. Et pour des raisons techniques, c'est à vous de chercher les noms des gens en question. Le mois de février, Tatazani, une très très grosse importation à la drogue dure. Azonareo? Ny expertise ny douanier malgasy de nanome hoe mazava tsara mihitsy izy ato hoe Pâques zany ne s'est pas laissé berner. Teneko antsika e. Si on agissait par la haine, dia mety niattaquer amin'ny Pâques indray tsika eto. Amin'ny sasany tsisy saina moa zany. Fa ty olona voasambotra ity zany, tompon'ity afera be ity, de efa hoe mazava tsara mihitsy ny tenin'ny mpanoratra ato hoe qui jouit d'une mauvaise réputation dans le monde des affaires et dans la communauté karana. Erivan'iny dia nivoaka ity olona ity satria nisy nanao intervention. Nanao expertise ny douane, voaporofo tsara fa drogue dure ity zavatra. Rehefa nanao intervention ty olona, lehilahy anankiray, izay anisan'ny olona tsy tian'ny malagasy mihitsy, ary sanatria mionga ny andro radiolina, dia tsy andro radiolina akory ary mety andrean'ny olona, fa mety ho bandy io. Ity izy adianko zay. Plutôt qu'an-tanimora ozy izy de nalefa ny tany tsy hafa. Ny expertise ny douane malagasy na ny olona nampanaovana ny expertise de nanome tsara mihitsy hoe drogue dure. Fa aveo rehefa nanao intervention ty ranamany ity de hoe andefasa ny Maurice expertise eny. De samy malala tsika hoe verina avy any le expertise, tsy drogue le izy, ka ahoana moa ny verina avy any le izy? Tsy ho lafarinina ve no nalefany dala tany? Normal be maorisiana raha miteny hoe tsy drogue io.
Arakaraky ny produit alefanao ihany. Tonga indray ny mois de novembre dia 600 kilô indray no tratra tao Tamatavy avec le même principe et même mode opératoire. Nanoratra an'izany ny Info Réunion Océan Indien, nanoratra an'izany Madagascar Tribune, zay mazava tsara mihitsy hoe découverte de record de 600 kilos de cocaïne. Ça coûte des millions et des millions de dollars à tout. Le 23 novembre 2021, ny publication amin'ny Mandimso Era Tribune de Madagascar. Mitandro ny tompon'mpanao gazety tony satria tsy voatonona ato mihitsy ny anaran'ny tompon'ny oui, les drogues dures, notamment comme l'héroïne ou cocaïne, ils transitent par centaines de kilos à chaque livraison avant d'être empaquetés et redistribués soit par avion, soit de plus en plus par des vedettes rapides de type Go Fast. Madagascar exporterait aussi des volumes croissants d'héroïne selon le rapport de l'ONG. L'ONG Tizan de resaka Global Initiative zany, amin'ny resaka ONG mondialement connue izy ity zany. L'héroïne est produite en Afghanistan et transite par l'Afrique de l'Est avant d'arriver à Madagascar. Pas bleu. Dia zao ny zavatra lazaiko anareo. Ty 600 kilos ty indray koa zany, soi-disant hoe nidorana. Dia tsisy resaka intsony hatramin'izao, na ny olona tompony, na ny conteneur anatratrara anazy, na ny tompony andraikitra ao anatin'izany. Tsisy tohiny. Enjana. Enjana. Soi-disant dorana. Mais ça, on sait très bien le plus important était de récupérer et de réexpédier les marchandises en question. Rehefa mitazana ianao ety ivelany, ny olona concerné amin'izany dia mpanefefo ary tena mpanefefo. Tsy ny La Gazette de la Grande Île ny faute eto rahalahy. Na hoe ihany fa mpanao gazety manao ny asany, fa à partir d'un certain moment kosa tsy maintsy mieritreritra ny sécurité-any fady aman-janany izy hafa fleurirako eto malala hoe za indray dia tsy miempotra amin'ity fa vao maiky ity lazaiko. Fantatra inona ny anaran'le société, iza le karana, ary iza ny mpanao intervention. Ay, vao fafadolo ny article an'ny La Gazette de la Grande Île ny 3 février 2021 raha tsy hoe diso fijery aho. Nefa io andro alarobia zay tokony hisy gazety mivoaka. Mba eo mba misorganize kely tsika rehetra amin'izay mba jereo vérifieo. Fa za aloha manana copie satria photocopien'ny archive le izy. Ary tiako hoenitsika ity, tsika manko rehefa manao zavatra ho ahy dia on doit rester scientifique. Tsy maintsy misy fond de dossier eo am-pelatananao. Ino kely anie ity amin'ny teny frantsay sady amin'ny teny anglisy, d'avoir
Madagascar's emergence as a key plaque tournante or transshipment point. L'émergence de Madagascar comme la principale plaque tournante est largement ignorée et passe inaperçue. L'île est vulnérable à cause de plusieurs facteurs. D'abord sa position géographique, proche du continent, et comme certains lieux de débarquement des drogues de la route du Sud ont été repoussés, Madagascar est une alternative pratique. L'île est grande, difficile à contrôler, la côte est très poreuse et la gouvernance a des faiblesses. Et la gouvernance a des faiblesses. Journalistiquement parlant, ça veut tout dire. L'île est grande, difficile à contrôler, la côte est très poreuse et la gouvernance a des faiblesses. Tout cela fait que Madagascar est commodément utilisé comme base pour les trafics. Surtout que la très grande demande d'héroïne aux Seychelles et à Maurice a aussi encouragé ce marché interile. Ao anatin'ny mode opératoire an'ity ranama an'ity, ty mpanao an'ity intervention ty de jamais ny anarany nous porter devant fa misy omby demain un sous-traitant et c'est derrière que lui tire les ficelles. Ka raha misy zany fatratrarana de tsy maintsy ireto tratra no miteny hoe ty nanao an'izao. Kanefany malheureusement ny olona nanaovana intervention tamin'izany andro any de miresaka ary miteny hoe le riny eo ambadika eo. Satria izy tokoa moa no hanana pouvoir hoe étouffer affaire anankiray. Manontania teny izy tokoa moa no hanana pouvoir hoe hamoaka olona any ampigadrana. Misy olona tsy ambadika manao presque 2000 tonnes d'or. Tonga de efa lasa. De teneniko anareo. Raha andefa cocaïne aty Europa moa zany. De mandinika tsara tsika malagasy hoe ay fe zany dikan'ity le hoe zao, dikan'ity le zao ty. Non, de tsy corruptible zany. Aza mbola resahana aloha momba an'iny. Afe zany dikan'ity le immunité diplomatique ty. Na ny matricule ny avion ara de fantatra hoe ity no mitondra azy. Hiakatra ambonimbony ty resaka ty hoa. Zay no mahatonga an'le menace. Tonga de matanjaka be. Pensez à votre sécurité. Autant on peut parler. On peut en parler. Dikan'izay corruption zany. Base pour les trafics. Surtout que la très grande demande d'héroïne aux Seychelles et à Maurice a aussi encouragé ce marché interile. Et sait-on qui est impliqué dans ces trafics? In Madagascar, Mauritius, and the Seychelles, these are significant illicit markets. À Madagascar, Maurice et aux Seychelles, ce sont des marchés illicites significatifs. Il y a un degré d'organisation important. À Madagascar, il y a un degré d'organisation important. Cela veut dire quoi? Tsy olona afaky ny agir anao an'izany zavatra zany raha tsy matanjaka be ny protection anao politiquement. Mbola ampifisikana. Tsy miteny ao hoe Andry Rajoelina. Kanefa il y a un degré d'organisation important. À Madagascar, on estime que le marché est contrôlé par un petit nombre de gros trafiquants pour ce qui est de l'héroïne, de la cocaïne et des méthamphétamines. Gros trafiquants. Eno tsara daholo le tenenina amphétamine, ou héroïne, cocaïne.
gaga ve ianao raha ohatra mijery an'ilay olona ianao. Que le marché est contrôlé par un petit nombre de gros trafiquants pour ce qui est de l'héroïne, de la cocaïne et des méthamphétamines. Des sources au sein des services de renseignement malgaches estiment que ces gros bonnets pourraient être au nombre de 5 seulement et qu'ils ne sont pas de nationalité malgache, mais qu'ils viennent du continent africain. C'est différent de la situation des autres îles où les marchés sont contrôlés par des locaux. Mais un des points importants quand on a enquêté sur les personnes impliquées, c'est que l'augmentation de ces trafics a été rendue possible par une corruption endémique et le Io le ny tenen'ny mpampa. Samy natadiditsika hoe corruption endémique. Ary efa nilazaiko tetsy aloha hoe jamais il se mouille les mains dans l'affaire. Fa olona na lefa ny devant eo, fa rehefa nanontaniana mpanao gazety amin'ny fomba ara teknika fanaovana azy dia potsaka rehetra. Corruption endémique, c'est-à-dire soutenue par l'État. Dao inotsika izy. C'est différent de la situation des autres îles où les marchés sont contrôlés par des locaux. Mais un des points importants quand on a enquêté sur les personnes impliquées, c'est que l'augmentation de ces trafics a été rendue possible par une corruption endémique et le soutien de personnes haut placées au sein des administrations d'État. Soutien des personnes haut placées au sein de l'administration de l'État. Izao teneniko anao. Ny segy tamin'izany andro no nanao ny opération fandorana an'ireto drogue reto. Ny segy ihany koa tamin'izany andro no anisany nanao ny exécution ny fisamborana karana. Rehefa nanao vérification anao fleurerako eto malalaka tamin'izany andro, efa mamahana ihany ianao hoe naninona nisy ministra niteny hoe zatsy anao intsony fa hijanona. Deux choses l'une. Soit izy ampiny saosy azo, lozy izy hoe ho faty amin'ity raha mbola manohy an'ity, fa aleoko miala efa ampy reo saosy reo. De gaga ianao hoe fa mandray vola ohatr'inona ity e. Tena za tena miteny anareo, il y a des moments ampaneritreritena teneniko, ampaneritreritena teneniko. Amin'ny consultant pétrolier ny tena, indraindray mahatratratra any amin'ny hoe jusque hatrany amin'ny 200, 300 000, 400 000 dollars ny honorerana contrat anankiray. Asana telo volana zany, telo volana andro alina, 400 000 dollars ny contrat. Olona roa miasa ao anatin'izany. Tsy contrat iray na roa nefa ao anatin'izany. Fa jamais nieritreritra hoe hividy an'izany atao hoe Audi classe R. Fa lasa saina ianao hoe ty misy gendarme segy. Tena le Audi classe R. Tomobilin'ny lehibe. Tena lasa saina ianao. Jereko tsara aloha sao dia aiza moa le izy? Io le izy zao. Entina ane zany ohatr'inona ny vidin'io? Consultena ihany aloha. Audi R8 prix 149 000 euros. Occasion ohatr'inona? €95 000.
Na ampy le saosy eo am-pelantanana. Na hoe tena mety ho faty amin'ity aho fa aloha ty ialako de mionona. Zany hoe tsy voatery corruptible zany le olona. Fa lasa saina ihany ianao hoe ity ny gendarme voalohany indrindra tao anatin'ny 9 taona nazahoan'ny malagasy fahaleovantena mividy hoe miaraka amin'ny trano be sy piscine. Oui, marina ny monsieur Miky. Ity ny gendarme voalohany indrindra teo amin'ny Madagasikara, teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara mahavidy an'izany atao hoe tomobile Audi R8 139 000 euros. Ahoana ny miracle nataony Bodiga amin'izany? Lasa saina ianao a. Ny segy no nampisambotra nandoro amin'ireo drogue ireo. De ataovy ny coïncidence hoe à quel moment le zavatra nengy. Zany efa nety nisy zany fa nisy douanier tonga saina hoe tsy milany makosa zao film zao. Oui, efa nisy nanao menace de mort aloha, tsy mandainga amin'ny teny an'izany fa tamin'ireny indray resaka scandale zavatra hafa ary fantatrao hoe gasy le izy. Fa ity karana ity fantareo mifankarana tena mamono ry Amady. Eo le izy zany. Resahana teto ny volamena mipakany amin'ny 210 000, oui, avec option 210 000 euros. Tonga any amin'ny cocaïne. Même pas 30 minutes en publier le resaka cocaïne ho resahana. Totona amin'ny menace. Satria ianao raha vao manao investigation tsy maintsy misy olona mipotsaka any ambadika any manadiady an'le resaka cocaïne voatavo. Zay manko ny fihetson-dralàna ao, voatavo na ilox. Ny tiako lazaina sy tiako hatongavana zany de zao. Ny cocaïne mandeha hidin-dralahy le volamena de nefa ralahy manana couloir vert na canal vert ahafahana mandefotra an'ireo. Mandefa an'ireo tara ianao andray anaty Olivier fa verena mihena. Fa tao amin'ny pejy faharoa zay, tao anatin'ny tematika faharoa. De amin'izay le malagasy voatery mivarotra an'le volamena mora amin'le suspension, amin'le exportation depuis 2 ans. De en plus, ny banque centrale koa tsy mividy. De kendaroroka eo anao zany. Ianao miproduire volamena, mi-extraire volamena, vola be ny laninao. Nefa ny banque centrale tsy mividy le anao intsony. Iza zany mipijirika mividy azy eo? Ry zalahy. Midina hatrany amin'ny 600 000, zay tokony ho 900 000 FMG mividy ny gramme amin'ny volamena. Taka ny système vanille. Ça fonctionne comme si c'était un cartel. Pablo Escobar. El Chapo. Ka raha hiantso anareo dia anao menace ohatran'izany, zao fotsiny aloha. Misy manontany manko nareo tato hoe manao main courante. Tsy vita amin'ny main courante zany. Fa tonga de sehatra ambony noho izany.
tsy maintsy saisisenao satria raha degré jusqu'hatramin'ny 5 niveau maximal ny alerte amin'izany efa mahatratra 3 zany niveau zany tsy azonao négliger zany. Dikan'izany tsy vita amin'ny main courante any amin'ny police zany fa zavatra ambony zay mamela ianao fa tsy olona zay keto satria tsy fantatrao ny aksehan-dralahatra ezakatreza ny amin'izany. Les mesures seront prises. De toute manière, on est en train de boucler le dossier et finaliser. Et tsy maintsy misaisir les organismes internationaux par état. Et tokony ho fantatrareo ny amin'izany. Hermanina tsy anjarantsika no mikarakara azy fa ny zavatra ohatran'ireny tsika manko tsy manana vocation hoe misambotra fa mialerté no atsika fa misy ny organisme international étatique internationaux étatique afaka manao an'izany asa zany tsara ary rehefa complet ny dossier am-pelantanany dia manao enquête izy midina sur terrain dia rehefa tonga ny fotoana satria zavatra io fléau international io ary tonga aloha dia aleo hazava mba tsy hisian'ny ambiguïté ny enao fa tsy anjarantsika mitory an'izany ny Hermanina fa misy organisme miandraikitra an'izany misy procédure zany ny zavatra ohatran'io rehefa tratra le olona dia estimena ny valeur tratra dia misy eo amin'ny dividende entre 3 à 6% ho an'ilay enquêteur. Zay dia izy. Misy 3 à 6% ho an'ilay enquêteur nafahana tratrarana an'ilay izy. Tsy any akory le tanjony fa au moins vous gagnez honnêtement votre vie. Oui, afy ny gros garçon. Afy le tamin'ny commissariat central iny. Fa reny efa mivoaka daholo anie. Andefa hira kely tsika dia ifampilaza amin'ny zavatra tokony ambarahafa. Zay mahatonga ana miteny hoe aleo apetraka amin'Andriamanitra foana ny zavatra fa na amin'ny fomba fahazahoana dossier amin'itony ary anie ny enquête amin'itony zao zany ny tsy fantatry ny olona. Amady tsy hainao zany tsy fantatra aloha fa io tsy vitan'ny hoe main courante any amin'ny police zany io tsy vitan'izany. Davare. Afuiko anao ny aiko, afuiko anao ny aiko, kampiasawa. Afuiko anao ny aiko, tsy sosio. Afuiko anao ny aiko, kampiasawa. Afuiko anao ny aiko, afuiko anao ny aiko, kampiasawa. Afuiko anao ny aiko, afuiko anao ny aiko, kampiasawa. Tiao pitulwe tuantanano di fianca
miandio ny ahita reo fanirinao isy mamikio hitia mijoro eto an-tananao ny fiainako tompo miandiao ny ahita reo fanirinao isy amikio afoiko anao ny ay Jesus io afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay cambia sawa raisurivo si mi fiainako utuini fana titraveluna reo fikiure reo fikiasa tumboa pita que montana Jesus yo afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay Jesus yo afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay cambia sawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay cambia sawa. Eto zao dia misy an'ity rangahy hoe ampanasana miandro vazo. Dia aleo vakiko aminareo afantara aminareo hoe aiza ho aiza le tena niveau intellectuel an'le malagasy zany. Jereo moa tia izy zany. Raha ny fanazavan'io rangahy io ohatry ny hafahafa fa mila consentant hono. Dia izy ve anaiky anaovana an'izany? Zao dia izaho aloha manoratra an'le consentant tsy hain-drangah akory. Normal be raha tsy hain-drangah ny lalàna. Tonga dia tsy mitohy intsony ny ady hevitra ny zavatra soratan-drangah raha tsy hain-drangah akory. Ho an'ireo matoa hiadiraka an'ireo hoe mamono afo. Ny zavatra tenenin'ny malama aloha tsy fantatro, fa zavatra teneniko anao dia izao. Tsy maintsy mijanona teknika ary impartial ny analyse atao eto. Nous ne devons pas nous verser dans la haine et encore moins dans l'irrespect de la légalité. Fa rehefa izay ny tsy tatinao dia aza mihaino eto satria tsy ho zakan'ny dozinao mihitsy ny zavatra evoaka eto raha ohatran'izay. Ok. Raha sanatria diso amin'ny zavatra teneniko dia mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra moa zany. Ary indrindra mba ny tenako. Fanao velomintsika amin'ity hira ity, mandram-peona daholo tokoa.
rasoa sady ijery hoe inona no lazain'ny YouTube a. Satria ny olona ato amin'ny YouTube zany menomena hoe ianao le am'le Facebook foana ianao miresaka, fa zay ny ato amin'ny YouTube koa efa maro ny manaraka anao lava reny. Ity zao misy publication an'ny RFI a, tamin'ny 16 azafady tamin'ny 12 juin 2021. Héroïne, cocaïne, cannabis, mais aussi plus récemment cannabis de synthèse et méthamphétamine, le trafic et la consommation de drogue augmentent et se diversifient dans les îles de l'océan Indien, notamment à Madagascar, aux Seychelles et sur l'île Maurice. Oui, zava-be zany. Donc, samy mieritreritra ho antsika menakavy hoe aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, na hoe 2021 io a, satria misy milaza hoe 2014, 2021, 12 juin 2021. Oui, Madagascar zany mo de pays moramora, pays manginginy. Marina ny teninao Sonia Mada, on n'a pas besoin de ça à Mada, c'est inadmissible. Fa manana olona tsika tena atao hoe sans scrupule. Za zany tena mieritreritra mijery ny tavan'io bandy io. De tena tsy mba mieritreritra ve lala izy tena zany re. Kiandra Rajoelina ny teneniko hoe zany reto. Tena raha sanatria zany midoboka na hoe tratra ary tsy maintsy ho tratra. De ahoana ny henatra eo amin'ny fiarahamonina? Ny enta-mavesatra entin'ilay taranaka. Tena hitako hoe tia tena le bandy a. Tsy mieritreritra akory na de kely ary reto taranaka mihitsy ny tokony hiteny hoe papa arrête, ça suffit maintenant. On a pratiquement tout maintenant, arrête papa. C'est ce qu'ils doivent dire ces enfants. Parce que les gens, on va dire que les gens, ils te salissent. Mais tu crois vraiment qu'ils ont vraiment tort? Tantarako anareo a. Zanako moa zany rehefa maraina de tsy maintsy te ho kaiky eo izy maka câlin. De teny gasy zay, satria zaho afa miteny anareo hoe za tsy miteny gasy amin'ny zanako. Je ne souhaiterais pas que mes enfants se versent dans la politique un jour, surtout à nos politiciens de Madagascar. Hein. Je me suis interdit, je me suis privé de parler malgache à mes enfants. De henonao zany le hoe menace de tsy hitako eo an'andikana an'le menace amin'ny teny gasy.
Qu'est-ce qui se passe aussi? Racontez-moi, parce que apparemment vous êtes bizarres là, vous deux. On n'a rien dit, Jeanne. Voilà ce qu'elle a dit. En tout cas, papa, ne cède jamais aux menaces. Continue. T'es tapé, ne cède jamais aux menaces. Continue. Cos'è? Artigiano mahafantatra amin'ny zavatra ny combat-ko ato an. Zazavavy taona zany. Zanak'ity banky efa presque adulte daholo. Tsisy mahasahy miteny azy hoe papa, arrête, ça suffit maintenant. Parce que tel que c'est parti, c'est notre avenir qui on va partir. C'est nous qui allons payer. Toi, peut-être tu finiras ta vie en prison, mais nous, qu'est-ce qui adviendra? Ino samy manana ny marina mihitsy ny tenin'ny teranamany ity hoe ny ray aman-dreny ny façonné an'le zaza, kanefa na izany ara tokony mandray adidy ihany koa ny ankizy ny farany hoe professeur Baina. Sao de trop laissé. Hors Camride pour les personnes ayant des... Izy nefa trop. Non, eny marina hoe curieux ny zaza, fa tena mahatonga saina le frappiny hoe ne lâche pas, ne cède pas. Ahoana moa ianao no concéder? C'est possible. Izy ary malahelo be hoe rivotra be. Ery zareto voisin. Atsapanao hoe ahoana ny fanteny, voisin anao vazaha daholo eto. Manoratra SMS hoe courage. Bon courage pour vous, pour votre peuple. Hommage à Madame Christie, qui est notre voisine. Tsy mihena ny mpanaraka antsika fa au contraire mitombo ny mpanaraka antsika satria ny antony dia zao
tapotra mihitsy ny fandaharantsika, tapotra mihitsy ny fandaharantsika tonga dia tafakatra hatrany amin'ny 2000 3000 personnes ny olona mijery atsika. Zany hoe mijery miafina ny olona zany mijery atsika satria matahotra hoe ay alahy mijery ny fandaharan'ny Fleury, Rakotomalala, alahy mijery ny fandaharan'ny Voatavo, alahy mijery ny fandaharan'ny Loksa. Dia mijery miafina zany rahalahy raha izay no tianao. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ny resaka volamena sy ny resaka skandale niresahako tamin'ny herinandro iny hoe mieritseritra ny hanonga-panjakana ny filiera volamena iverenantsika amin'ny talata raha sitrapon'ny tompo, ary amin'izay fotoana izay tsika hanana précision kokoa ka ahafahana mametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany, satria dia tena mahavaka sy malasa saina ny zava-bitan'ireto olon'ireto. Hatramin'ny organisation izay teneniko aho hoe ny sambo, ny avion logistique matanjaka. Faniriku wajizai itwita kaikinao ifakati mandrakizai iarakanao bababunao wadatani iyawanati kwao hami bazinai irehu masunao fire now ireri Hitanareo ny nombre antsika hoe tenitsika zany hoe vitsy ohatran'izany sy ny karazany, tena lazaiko anareo hoe tsy vitsy tsika satria misy fotoana ataon-dralahy tsaky-pitsika. Zany hoe miresaka ralahy zany eny amin'ny fisotroana eny dia resaka Voatavo na Loksa, ao ny resaka tsara zany hoe bon tsara kosa ny ataon'lery, ao no resaka arakaraky le cercle zany raha vao cercle ohatra zany hoe aty amin'ny ary mampagaga le zao aty amin'ny cercle ny ekipan-dravalo no tena tsy tiany Fleury Rakotomalala. Fa amin'izao fotoana izao zany manomboka miasa asa saina zany ny aty amin'ny mampara hoe ay Lery kay zany tsy tena hoe opposition pour opposer fa tena hoe janona amin'le côté positif Lery, zany hoe
tsy voatery manohitra an'le fanjakana izy fa mamoaka an'le dosie an'le fanjakana. De aleo kosa rangaha avoakany e. Manjaritsika anie mihina nitady kirarontsika. Le tanora ao anatin'le mapara zany, le ao anatin'le fanjakana no misy miteny an'izany ary tena misaotra be dia be anareo aloha zany mba au moins conscient am'zany nareo hoe tsika anie ry bainy nanina nitady kirarontsika nefa olona 2, 3, 4, 5 ozy izy le anona teo no manao ny tsy mety. De tsika mihina nitady kirarontsika rehefa avy eo vita bonheur, tsika tsy afaka miala am'ty. Fa samy nitan'ny olona hoe Laurent tsika. De aleo avoaka an'le ry de raha tsy maka hanina kosa aloha le président de ohatran'ny hafahafa hozy zalahy, zay le resaka zany Tsakopi. Aty am'le Tsakopi hafa ndray moa zany le tena mirevy de tena aleo rangaha ataon'le ry. Aleo réglen'le ry ao fa tsy milamina. Tupi masukeli nisirana Titapa kufa Nitempatau Nitifu Yanjandi Yanyasa Atua Yama Iterinyai Natikiriasa Saying Jisi Aningina Vikaria Silazani Fitia Bakwa Matao Chao Sola Vino Kalirizana Amisa Tikwi Wai Tatana Kwanila Bell Singing cheese Tiais Tazana Sisa Swata Tikwi Wai Tatana Kwanila Bell Bingo Fatisi Fanatina Bawayanga Quatro lati Ficava kono Na demangara Usaka kriyan Yandi nyanzara Ifeita quando jinja Piseri wai Cisra minut Segundo beats Tawang wai Anina viaria Tilazani fitia vakwa Atao chao sao Lavina Kalirizana amisa Tikwi Wai Tantana Wanila Bell Singing cheese Twice Tazana Sisa Swata Tikwi. Tena marina misy manontany eto amin'ny YouTube zany hoe ahoana ny faran'ity fireneny ity fa dia henika totakely daholo anie zany e, manjaka ary le rony. Tena marina io zavatra teneninao io hoe henika totakely fa rehefa atao ny arakisa zany a dia misy ihany ny malagasy manao marina ary miezaka ny manao marina surtout ny technicien. Fa le volonté an'le mpitondra mihitsy zany ary eo mahatonga anahy miteny hoe Andriamatoandro Rajoelina. Vous allez être Ny tena gravy amin'ity zavatra ity de zao le tsy fandraisanao andraikitra manapa-kevitra hoe ndao samborina am'izay reto, ndao apetraka am'izay nzao no malasa saina.
Ary eo le tenenina ianao hoe asory le inona izy teo le premier ministre. Ohatran'ny toa mena hevitra ianao zany be dia be ny zavatra tokony atao. De nefany ohatran'ny toa mianahana manahirana. Daholo. Nana milufikayana tumani si utsalavisa angaba ulutina nunanda makiri firi shashanatina sizaka ifaushiyana maizina imanutidinana saitsena maniswavu Marina ny tenin'ny Hermanina Rabemananjara hoe tsy havitan'olona izy satria sokona mifakahitan'ilay zavatra tokoa ireo ary izay no tena mahagaravy an'ilay zavatra. Marina koa ny tenin'ny colonel Philippe hoe tena mianahana mihitsy. Tsy vita mianahana fa araky ny marina daolina ilay tenen'ilay olona eto. En fait zany raha te haka lesona ilay fitondrana dia mamaky ny commentaire-n'ny olona eto dia au moins misy direction andehanana ilay fitondrana. If you ever change your mind about leaving me behind, well, bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all close to me. Yeah, 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 yeah. Tena afaka manao an'izany tokoa raha jelona raha ohatra misy ny tena hoe fananana fahendrena ao anatin'ny zavatra atao ary fananana an'izany eto hoe décision anatin'ny zavatra atao. Ny olana manko dia zao matahotra izy satria arak'ilay tenin'ny Hermanina Rabemananjara ito hoe sokona mifakahitan'ilay zavatra ry zalahy dia sahirana izy. Diffusez votre annonce en haut. Sahirana izy ao anatin'ilay film satria araky ry zalahy koa ny dosena. Zay ilay teneniko hoe aza mba tratrany gasy amin'ny akodimirana ihany fa rehefa eo anao ny tratrany ihany dia potika miaraka aminy ianao amin'izay. Davara fanao velomitsika veloma tompoko manjafoana io ny aingana marana azy veloma daholo tompoko tain'Andriamanitra. Tiako tenenina zany hoe manjafoana ilay Madagasikaratsika. Anjarantsika ny manaja azy ary anjarantsika koa ny manapoaka ny ratsy. Mety samy hafa ny hevitrintsika ao anatin'ilay combat fa na izay anaty izany ary aleotsika tsy manao dérapage loatra amin'ny zavatra tokony atao satria manjary manimba zavatra amin'ny zavatra rehetra. Azo raisina voatery ho ratsy foana ny zavatra lazaiko na dia mangiry-firy ary indraindray ilay fantsy satria tsapako ny hoe mangiry-firy ho anareo ilay izy kanefa ny tsy maintsy izay koa ny fomba hitenenako azy satria olon-dehibe nareo ny tenenina sy atoro izany akory tsy midika hoe za koa tsy mety ho diso rehefa misy fahadisoana koa dia mba tenenana koa tsy mampanonona mihitsy zany mandram-peona tompoko. Kele filamonirina tena potika azy kara taminao
Kisedaseda naro ny fanenao dia mpisipafona min'izao vatandremelao krisy alandray andro tato sipalebanindray avy eo zao mikosoko amin'latsy vazivazy karosserie mamitak'ireo. Zay ary le resaka karosserie karosserie mamitaka reo izy ino tsara Otrikazy tarata tamako ny nangalaka amin'le resaka karosserie aminao kisedaseda naro ny fanenao dia mihainao zany io zany ianao dia matsiaro an'le hoe ary amin'ny eldoradôly ery mangy ery zany mandihy miaraka amin'ny fetim-pianakaviana fetim-piangonana mihinana vorontsiloza sy henakisoa miaraka amin'ny lasary gasy ambiansa mandihy tsara andram-piona reto tena na zany ambiansa zany fotsiny ara dia malahelo ianao hoe manana ambiansa ihany antsika gasy manana filim ny antsika malagasy fa dia misy olona dimy enina manapotika an'iny dia potika mihitsy le fiainam-pirenena potika le firenena tena manahirana ipafonatra min'izao vatandremelao krisy alandray andro tato sipalebanindray avy eo zao mikosoko amin'latsy vazivazy karosserie mamitak'ireo aokialatsianadino itirapity vihimny malala raholambamity tsy misy hafa masoanio fa misy manjamanja misipanareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotratsingya misy manontany ato amin'ny youtube hoe mety ho tonga any Madagasikara ve ny resaka Mali Centrafrika Haute-Volta zany dia Burkina Faso taloha Burkina Faso amin'izao fotoana izao raha tianareo fantatra zao misy mivoy an'io amin'izao fotoana izao resaka rosianina io fa ny tenako izao ny aina an'izany ary betsaka amin'ny malagasy ny aina an'izany hoe fiarahana tamin'ny firaisana sovietika zany fa nanenina tongotra aman-tanana zay ihany ny azoko lazaina an'izay nanenina tongotra aman-tanana ary iny anisan'ny tena tsy nitiavan'ny malagasy any Andriamatoa Didier Ratsiraka mihitsy sacrifice créole dit Ougantoro. Fait en français, mon ami, parce que c'est difficile comme que en créole comme ça, escompte chapitre, l'auto 5, l'auto 4. L'auto, c'est pas du créole, 500. C'est quoi ça je vais bloquer parce qu'on ne sait jamais. Supprimer, suspendre. On ne sait jamais c'est quoi ce truc. Allez, dovare. Io anche. Isipakele filamonirina tena podcast taratamnao kisedaseda naro ny fanenao dia misipafonatra min'izao vatandremelao krisy alandray andro tato sipalebanindray avy eo zao mikosoko amin'latsy vazivazy karosserie mamitak'ireo aokialatsianadino itirapity
Kimi malala rambulan Tinisi apa Masunaliu Famisy manjamanja Tsy fantatra ary sotahina dia ny soterananao sy ny mineral mikandrahan'ireo bandy ireo. Zay ny zavatra tsy fantatrao. Sipanao manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotra tsinga manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy tsara letsy sipakely mitsikitsiky manjakely ozy titako mame tsara letsy sipakely malalako izay tena tsy voiko misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy ho haiko sy andrava ny fiarahanay fa tiako tena tiako izay malalako izay tsy misy hafa masolo an'io Rambulla sipahafa tsisy solopan'io manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotra tsinga tsara lesy sipakely very alala miala miny manjala fanambezany Sina talatasy fa tonga de vasavasy tsara lesy sipakely na de misy kitrakitra azadino sipa rehefa mankafitsy sampa fa misy zavatra manokana koe tsy afoizan'io sy pioaniana ataovitanana ataovy mankafi fa ny sipa rehefa mankafi de tena mity tena tsy laya maro minery fa pero teo elaka na sisanatry manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotra tsingavy tsara lesy sipakely manjaletsy zazavavy tsara lesy sipakely tsikitsiky manjakely ozy titako mame tsara lesy sipakely very alala miala miny Matahotra ny voroka ry zalahy ery manana rabe mananjara. manjala fanambezany sinasina taratasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely Used to spend my nights out in the ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Me head too far gone. Oh, that's smooth. It's Tennessee whiskey.
You're a sweet stranger.